Ny kristianina sy ny raharaha-pirenena mbola falitafaraka aminao ny tenako atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao andrinina fenoasina no miaraka aminao ary isorana manokana ny MCTV izay mikarakara n'izao fandarana izao ny loha hevitra izay fampizarana amintsika androany dia hoe ny kristianina sy ny raharaha-pirenena manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika izay raha mahafantatra raha mahita dia manana anjara andraikitra lehibe ny kristianina manoloana ny zava-mitranga satria isika kristianina dia napetraka-Andriamanitra eto anivon'ny firenena ka izay zavatra miatra amin'ny firenentsika dia miatra amintsika, raha miadana ny firenentsika dia miadana koa isika, fa raha mikorotana ny firenentsika dia mikorotana koa isika rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 ny 7 dia milaza hoe katsao izay iadana ny firenenareo ary mivavao azy, fa raha miadana izy dia miadana koa ianareo. Izany hoe raha milamina ny firenentsika dia mazava ho azy fa milamina isika, fa ny zavatra ampianarin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe katsao izay iadana ny firenenareo ary mivavao azy. Anisany anjara andraikitra lehibe voalohany indrindra izay tokony ataontsika kristianina manoloana ny firenena dia mitondra ambavaka. Isika kristianina dia tsy tokony miravoravo tanana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika, fa manana anjara andraikitra lehibe isika tsiraray avy izay kristianina manaraka an'izao fandarana izao dia ny mitondra ambavaka ny firenena, izay no anjara voalohany izay takina amintsika amin'ny maha-kristianina antsika. Ankoatran'izay ihany koa nefa dia azon'ny kristianina atao tsara ny maneho hevitra amin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa. Mananjo isika kristianina, tsy fahotana akory izany fa mananjo isika ny maneho ny hevitra antsika manoloana an'izay zavatra takintsika, saingy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra no anaovana an'izay fanehoan-kevitra izay. Le hoe sitrapon'Andriamanitra dia ny filaminana, satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthiana 2:4 any misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Azontsika atao tsara ny maneho hevitra, saingy tsy tokony manala ny maha-kristianina antsika ny fanehoan-kevitra izay ataontsika manoloana ny zavatra izay tsy ampy eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe ny manala kristianina dia lasa irona amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ninona moa izany zavatra any? Ny resaka fandrobana, ny resaka fanotehana fananan'olona, ny resaka fangalarana fananan'olona, ny resaka famonoan'olona, izany rehetrarehetra izany dia zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy tokony ataon'ny kristianina. Isika kristianina zany dia tsy tokony makasitraka na manatanteraka nireo resaka fandrobana, fangalarana, fandoroana sy famotehana fananan'olona reny, satria ireny dia mibaribary be fa asan'ny devoly. Ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia milaza amin'ny Jona 4:10 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamoana ao randringana. Io mpangalatra io dia tsy iza fa ny devoly. Izany hoe ny devoly ihany mandroba fananan'olona zany. Ny devoly asan'ny devoly zany hoe fangalarana sy famotehana fananan'olona zany, satria ny devoly izay mihitsy no ataon'ny devoly izay zavatra izay. Ka isika kristianina dia tsy tokony faly, tsy tokony makasitraka manoloana an'izany zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Eny fa na tsy manao ary ianao dia tsy tokony iombo-po ao anatin'izany, satria raha mifaly amin'izany ianao dia mila mibebaka ianao, satria zavatra tsy normal izany zavatra izany hoe faly ao anatin'ny fananan'olona potika izany dia efa tsy normal fa mila mibebaka ianao raha sendra hifananao an'izany zavatra izany. Tenin'Andriamanitra nge dia miteny hoe mivavao any fahavalonareo izany hoe na ny olona tsy tianao, na ny olona tsy mihavana aminao ary dia tokony hivavaka ho azy ianao fa tsy tokony faly. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza mifaly amin'izay miaraha faly amin'izay faly ary miaraha ory amin'izay ory. Izany hoe isika kristianina dia miara ory amin'izay ory. Izay no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra, ary ampianarin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe ataovy amin'olona arak'izay tianareo ataon'olona aminareo izy izy. Izay zany no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Ka ny resaka fangalarana dia mibaribary be zany fa asan'ny devoly ny fandrobana fananan'olona sy ny famotehana fananan'olona zany, fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ny vahaolana izay omen'Andriamanitra dia ny fanaovantsika zavatra ny mpilaminana, satria rehefa manao zavatra milamina isika, miresaka milamina isika, manao hevitra milamina isika, izay zontsika tsara manao an'izany, dia zay vao afaka ny asa Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra no miasa dia zay vao afaka ny ilamina ny firenentsika, zay vao afaka ny adana isika rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka ao anatin'ny korotana ny anaovantsika zavatra dia tsy mahazo sehatra Andriamanitra
fa lasa ny devoly indray no mahazo sehatra sy afaka micontrôle lasa manana aksia manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika fa tsy Andriamanitra. Ka noho izany mamporisika antsika manentana antsika kristianina rehetrarehetra. Azonao atao ihany koa nefa tsy manao hevitra, tsy voatery hoe hanao hevitra ianao manoloana ny zava-misy, fa ny anjaranao dia mitondram-bavaka zay ny tena zavatra ngezabe manoloana ny situation. Dia manoloana an'izany dia mila mivavaka zany isika ho an'ny olona rehetrarehetra, ho an'ny vahoaka rehetrarehetra, na antoko mpanohatra zany na atoko momba ny fitondrana, tsy resaka politika ao anatin'izany rehetrarehetra zany, fa ny tiana tenenina dia hoe tian'Andriamanitra daholo ny malagasy rehetrarehetra, na izy io na iza samy malagasy sika rehetrarehetra. Ka tian'Andriamanitra dia mila mitondram-bavaka sika ny malagasy, mila mitondram-bavaka sika ny mpiray tandrazana, mila mitondram-bavaka sika ny mpiray firenena amintsika manoloana izao zava-misy ao, indrindra fa ireo kristianina rehetrarehetra mba tena ijoro amin'ny maha-kristianina atsika, fa tsy ho voatoana ny fanao ratsy sika, tsy ho voatoana n'olona isika, tsy ho voatoana amina irona amina zavatra zay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra sika, fa tena hoe mila mijoro sika. Zao ny fotoana anehoana maha-kristianina atsika, raha ohatra hoe hiara iombona hivavaka tsika tsiraray avy dia hoenin'Andriamanitra zay isy fiatraikany zay zavatra zay amin'ny toe zava-mitranga eto amin'ity firenena ity, ary rehefa Andriamanitra no mahazo vahana, rehefa Andriamanitra no mentsika sehatra dia ilamina ny zavatra rehetrarehetra, ain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetrarehetra io fa isika aloha voalohany indrindra mila manao ny zavatra sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika, dia ny filaminana, ny faneho-kevitra milamina, fifampienoana ary fifanajana, fifandeferana, izany no zavatra izay akasitran'Andriamanitra zany rehetrarehetra. Raha manao an'izany tsika dia ilamina ny firenentsika, raha manao an'izany tsika dia mena mahazo sehatra koa Andriamanitra afaka hiasa amin'ity firenentsika ity. Dia izay ny fandarantsika eto amin'ity androany ity, dia manentana antsika kristianina rehetrarehetra mba iray fo iray saina hitondram-bavaka ny firenentsika, ary mirary filaminana, mirary fiadanana ihany koa ho an'ny firenentsika, dia samy tahin'i Jesosy daholo isika rehetra.